Zany application hoanina finday afaka hicomandiavana sakafo mbola tsy en ligne izy io fa mbola stadina projet izy io zany afaka misokatra ho an'ny restaurant, ho an'ny mpanao gâteau, c'est manao laxi, chef professionnel na amateur ary natao ho an'ny mpianatra na ho an'ny mpiasa sahirana mitady sakafo ny atoandro ohatra fa satria telo fotoana na tsy dia misy choix manodidina ny toeram-piasana tanjona zany dia nametrahana ny enrendrina fa zay nametrahana ny humain zany ao ampovoany na mahaorinasa ny lokaly zany tiako tenena zany dia hoe izy io zany solution ho an'ny crise ny asa zany amin'izao satria ny tanjona dia mampiasa olona izay manana moto ohatra zay afaka mividy sakafo na olona vonona izaratra ekefany ilivere sakafo amin'ny particulier na misy lafiny koa misy lafana koa hoe iraha malala moa zany fa ny eto amintsika sahirana dia sahirana ny ankizy any amin'ny bebe dia tika tongavana dia izao misy partie kely ho an'ny bénéfice nikaly zaraina ho an'ireo ankizy ireo ahafahany zareo misakafo tsara fianarana mba concentré zareo rehefa mianatra zany hoe raha fitiko zany hoe inona nikaly dia entreprise orinasa sociale collaborative ary engagée.